Efa ndresaka an'izay tontolon'ny fanabeazana izay ihany tsika dia mbola izay tontolon'ny fampianarana izay ihany koa no anohizana ny fampahalalam-baovao tokony halalany vaovao sy ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena ny mpianatra manampy azy ireo amin'ny fiatrehana ny fianarana izay ratoviny izany tato ato tokoa dia nalaza ny fitsaram-bahoaka eo indrindra no lohahevitra izay noentina Andriamatoa fanahy manana Hubert Tiaray filoha lefitry ny syndicat magistrat eto Madagasikara ho an'ireo mpianatra tetsy anivon'ny sekoly SM Advancé maro ny liana tao anatin'ity hetsika. Tao anatin'ny herintaona teo eo izay no tena nampahazavana ny fitsaram-bahoaka teto amintsika ary saika isam-bolana dia ahitana trangana fahafatesana olona hatrany. Voararany lalàna nefa ny fanaovana izany ka tokony hoentina eo anatrehan'ny mpitandro ny filaminana ireo nanao ratsy ary izy ireo avy eo no manolotra azy ireny eny anivon'ny fitsarana. Manana andraikitra amin'ny fanajana izany antana tohatra izany ny rehetra ary miainga any amin'ny sehatra ny fanabeazana izany ka nahatonga ny sekoly ambony tsy miankina ISM Advancé ny karakara valandresaka na raha nadievitra ny alatsinainy teo ka nandraisana ny lohahevitra ny fitsaram-bahoaka. Mpianatra miisa 500 avy amin'ny sampam-piofanana rehetra manomboka amin'ny taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy no nahazo tombony tamin'ity valandresaka ity. Efa fanaona isa-taona aloha izy ary anitako hoe anisan'ny ambany esay mananokatra izany hoe conférence débat zany nanomboka tamin'ny taona 13 ary mitohy foana ohatry ny fanaona isa-taona le izy. Raha isa-taona ny fanaonay dia mifantona conférencier izahay ho an'ny mention tsirairay aby. Fa tamin'ity taon'ity dia nezahana navahana kely ihany hoe conférence anankiray natokana indrindrandrindra ho an'ny filière rehetra misy. Izany hoe conférence zany mivantana manokana eny amin'ny fiainan'ny olombelona amin'izao fotoana izao, eny amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ary voakasika izay daholo ny mpianatra na lafiny droit na lafiny gestion na lafiny économie na ny génie civil sy ny informatika ary ny tourisme. Nahaliana ireo mpianatra maro ny famelabelarana no entina Andriamatoa fanahy manana Hubert Tiaray izay sady filoha lefitry ny syndicat ny magistrat eto Madagasikara no mpampianatra ao amin'ny sekoly ISM Advancé ihany koa. Voaporofo teto fa tsy tokony hionona amin'ny fampianarana any an-dakilasy ihany ireo mpianatra satria tsy ampy hatrehana ny hoaviny izany ary tokony hahalala ny zava-misy eto amin'ny firenena ihany koa izy ireo.